taranja fibatana fonjamby vaovao tsara ihany koa satria dia manao toy vakana ireo filohana fédération mahazo toerana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fifidianana hatrany moa no azotsika izany ka dia fantatra ihany koa zany zao fa dia Andriamatoa Arnel Randriamanarivo izay filohan'ny fédération ny taranja fonjamby dia nahazo toerana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena teo Afrika sy eo amin'ny sehatra international mihitsy moa zany na ny fédération iraisam-pirenena mitondra fanazavana mikasika indrindra izay izy amin'ny jiariva ity. Ny vaovao lehibe noentiko eto Antanindrazana zany dia nahatonga ho lasa filohan'ny efitry ny fédération internationale ny haute bodybuilding physique and sport izay fédération internationale anisany ngeza indrindra eto ambanivohitany. Ny malagasy moa zany dia efa 12 taona zany tsika zay tao anatiny nanomboka tamin'ny 2005 ka hatramin'izao ary tao anatin'ny fédération internationale io nahitantsika ny na top 10 tsika sy 9e place tamin'ny alalan'ny Razafindra izay nitondravo ny Madagasikara ary faharoa ny coach raisam-pirenena zany izay i Razafindra ny coach international aloha hatreto Madagasikara hatramin'izao ary juge international dia ny tenako. Ny resaka mandeha moa zany hoe tokony misy manoratra mpanao gazety sasany hoe tsy ao anatin'ny FBB. Ny FBB dia taloha zany natao hoe anisan'ny matanjaka tao anatin'ny discipline fa amin'izao fotoana ny eken'ny solidarité olympique dia ny WBB fa zay misy ny atao hoe contrôle antidopage. I contrôle antidopage io zany no hitsarana fédération iraisam-pirenena rehetrarehetra ary io nahatonga ny lutte saika foana tao anatin'ny CEO satria tsy naharaka ny contrôle antidopage zany hoe ankehitriny zany dia mila atleta madio mifaninana amin'ny zavatra rehetra atao. Izay zany ny fanamariako amin'ny mpanao gazety sasany ny teny hoe disfidy lalana i Madagasikara. 12 taona zay tsika malagasy ny tao anatiny mbola tsy diso lalana isika ary fantako ny lalana tokony hitondrany ny fédération. Fa manarakaraka an'izay dia lany koa ny tenako ho comité technique international ny fédération internationale ny fibatana fonjamby haltérophilie izay natao tamin'ny Bangkok ihany koa zany hoe ny tenako zany dia anisan'ny expert international misahana ireo resaka teknika rehetrarehetra na fanovana teknika zany na fanovana drafitra moan'ny teknika rehetra na fanofanana ireo mpiofana rehetrarehetra momba ny entraîneur, ny athlète, ny arbitre izay fito menada izay misahana zay ao anatin'ny fédération internationale. Zay zany no zava-dehibe no entina amin'ity fampiantsoana mpanao gazety ara-panatanjahantena ity.